fetim-pireneny zao manjifa amin'ny vita malagasy ve ianao? Vidy aloha izao mba sendra ny hoe tao anatin'ilay izy fotsiny anatin'ny anaty. Mora sa lafo ny vita malagasy? Dia manosika vita malagasy ve ianao amin'izao fotoana izao sa hoe mbola le vahiny foana no vidianao? Ela hoe manjifa vita malagasy? Dia ahoana zao fahitana hoe zavatra vita malagasy amin'izao? Ankoatr'izay hoe inona mety hoe afatra ilahoan'ireo mpamokatra vita malagasy? Ny afatra zany dia hoe toy izy lasa tanana malagasy dia tazony tsara ny satrobonatsika hafa ihany. Tsy hoe manjifa amin'ny vita malagasy? Manjifa amin'ny vita malagasy. Dia ahoana zao fahitana raha ny vokatra vita malagasy ankehitriny? Misy fivoarana lehibe mihitsy ny vokatra malagasy haiko nahatonga ny vita malagasy. Dia ahoana zao inona zao ny mety hoe afatra kely amin'izao amin'ireo mpamokatra malagasy rehetra? Tsara ny fampidirana fampivoarana ny vokatra malagasy tao anatin'ny fotoana vitsivitsy efa dia irariana mba hanohatr'izay daholo ny orinasa malagasy rehetra. Tena tsara zavatra nampitaina foana dia mba tsy mampiasa produit chimique be dia mba mahasalamana tsara. Amin'ny produit malagasy hoe fampiasa andavanandro inona no tena vidinao dia inona no tena hoe vidinao koa amin'izao fety izao zany? Ny ana aloha ny rano fisotro aloha no tena vitrika e. Tsy mampiasa zay no hoe le fianarana. Dia amin'izao hoe fety izao amin'izao fety manokana. Dia ilo misy ity dia nanaiko teo. Misy maromaro izy ireo fa tsy tadidiko inona sakafo kely mofo any zala. Tena Malagasy ve ianao? Dia inona ny tena hoe antony hoe tena hitiavanao ny manjifa ny vita malagasy? Ny antony tonga anao manjifa ny vita gasy satria le tsirony zany tsy mifanalavitra amin'ilay tsirony vita vazaha. Dia raha samy safidy any dia tsy aleo ny malagasy aloha hoanina sady le prix anao dia atsika kokoa hoanina zavatra prix vazaha. Dia inona mety hoe afatra tianao ampiasaina ho an'ireo mpamokatra sy ny mpamokatra amin'ny industrie eto Madagasikara? Ny afatra zany dia hoe toizy foana le hatsaran'le entana produit-avanareo indrindrindra ny amin'ny kalitao dia jereo ihany koa nefa ny vidiny mbola takatra malagasy rehetra. Dia ny avatra farany ho an'izao fetim-pirenena izao hoe inona ny afatra kely? Faly miarabany malagasy rehetra mahatratra ny fetim-pirenena dia tazomeo koa foana ny maha-malagasy antsika na inona ny hoe zavatra mitranga amin'ny fiainana andavanandro tazomy foana ny maha-malagasy sy ny firaisan-kina zany. Antony hanjifanao vita malagasy? Satria ny fapany vita malagasy indrindra tsara dia ny vita malagasy dia mba hampandrosa koa ny industrie eto Madagasikara dia tsara koa ilay vola mihodina eto amintsika ihany fa tsy hoe hoandry zarany vila foana vola avo. Dia inona zao ny afatra ho an'ireo mpamokatra malagasy amin'izao fotoana izao? Ho an'ireo mpamokatra malagasy toy izy foana zavatra malagasy tsika satria anisany tsara manana ny tsara indrindra tsika na ary raha mivarotra ny ivelany tsika mbola manana anjara tsara mitsina tsara. Dia inona no tena retronao amin'izao fetim-pirenena izao ho an'ireo malagasy rehetrarehetra? Mahasoa ireo malagasy rehetrarehetra mba hanao fety sambatra dia mba hita fifantsazany ny tsirairay. Satria betsaka tiany vita malagasy rehetra amin'izay? Olona mantsy tiana ny malagasy satria atao hoe raha ny zavatra rehetra any amin'izao tontolo izao any ampita dia fahitako azy dia source d'inspiration avy aty amintsika malagasy daholo no mahatonga ny zavatra rehetra miseho avy any izay amidiny zareo eto amintsika. Ahoana ny fahitanao ny hoe vita malagasy amin'izao fotoana izao? Ny vita malagasy aloha izao tamin'ny ataoko hoe roa taona latsaka izay dia tena nahita hoe misy nanao ezaka isika gasy
nametraka hoe izahay malagasy dia tena mahavita zavatra tsara fa indraindray angamba le izy hoe ny fahitako azy a tsy tsika no manaratsy ny zavatra ataontsika fa matetika ny any ampita foana no manimba azy fa zalo raha amiko manokana dia ny zavatra sy ny tena farany tiako raha tena hoe akanjo zao a fa mahavita akanjo zaitra tsara tsika gasy tena hoe kiraro a efa misy mivarotra kiraro ataoko hoe misy namana izy eo fividananay kiraro eo akady fotsy eo tena tsara azy ataoko hoe Timberland gasy angamba dia afatra ho an'ny hoe anentana ny olona ny zay efa mivita malagasy ny afatra angamba dia hoe tsara ny zavatra vitatsika gasy a dia manentana antsika rehetra izay malagasy a manana raha gasy angamba ny tiako tenenina mba samy ahafantatra hoe hifanampy sy hifanohana satria le izy hitako hoe antoko ny fampandrosoana ny firenena malagasy a ny fanjifantsika ny vokatra vita gasy ahatra iza mampilay malagasy tsy manam-pataperana tsy manam-pataperana satria amin'ny zavatra rehetra manomboka avy amin'ny faladin-tongotra hatrany amin'ny voandoha dia tsara ny gasy ankafiziny vita gasy zalabe tompony asivitehaka fa zany digasy zany ao mafinaritra mbola toy izy raha ihany ka ray tazatao roa minao fa efa teo ianao tamina marina azy ty hoe mila za karazana sokola vita gasy robert le amin'ny clipny lianavy aloha zany sa ahoana sokola robert ay dia efa po chocolat tsara marina e syndicat des industries de Madagascar ie
efa laninao tsy anjery mihitsy le izy ianao ngamba efa manjifa ny vokatra vita gasy fa re mino zay fa mbola iverinareo rehefa avy eo ameno sary eo afandraisana anareo vidy an'le vokatra vita gasy gasika tsara dia ohatranareo ihany e ny fanontaniana izay ho alainareo ato dia hoe voateo koa ty a iza no orinasa mpamokatra ny Pommon Robin Sokobis. ao tsara ao marina zany e marina zany so dia mba misy hafatra avy any aminareo aleo mba hainao indray no manome hafatra manitana antsika anjifa ny vita malagasy hatrany e gasika tsara araka le voalazako tao saotra to raha oka raha araky zay azo atao dia oka manjifa ny vita malagasy zany sady tsara ny mofo zay indrindra ny vokatra vita gasy zao dia ohatra ny malagasy mba hividy na ny arendrana vita gasy na ny zava-pisotro vita gasy na ny sakafo vita gasy takany ganagana sy hena kisoa ohatr'izany fa tsy dia no isisisa le nosy teo le paty chinoise hoe atena chinoise fa tena hihinana amin'ny zavatra ohatrantsika taloha le manotsy konkory saotra tompoko alefako amin'ny TV plus zany tsika anjifa vita gasy fa migasika tsara migasiny tsara dia engany amin'izao fety zao mba zavatra vita malagasy daholo no jofaitsika sy hohanitsika zany dia samy tratra ny fety manao fety sambatra daholo tsika menaka fety malagasy saotra tompoko Na fety na tsy fety tokony anjifa